Ny haihaingo ny anitra mofo nitondra an'izay fanehoana kely ao anatin'izay ara malagasy nandritra an'izay hetsika serenisima teo izay. Olizantsika kosa ny fampalalam-baovao ao anatin'ny ireo hetsika samihafa eo amin'ny tontolo ny finoana sy fivavahana. Fotoan-dehibe ho an'ny FJKM mba tokana fitiavana ny farany herinandro teo. Fotoana izay nandresa-tanana ny mpitandrina Rasoanindrina Rina Janine Zanteliniaina. Tonga tany antoerana araka izany ny avy eo amin'ny birao foibe ny FJKM sy ry zareo ao amin'ny sondaparitany Antananarivo Atsinanana. Endrasantsika moa ny sary manasongadina an'izay vaovao ara-pinoana iray izay. Niraisan-tanana ny farany herinandro teo ny mpitandrina Rasoanaivo Bodindrina Rina Janine Zanteliniaina amin'ny mampitandrina azy ao amin'ny FJKM mba totokana fitiavana synodam-paritany Antananarivo Atsinanana rehefa nitondra ity fitandremana ity nanomboka ny taona 2024. Ny sabotsy teo dia nanotrina izany fandraisan-tanana ny mpitandrina izany ny avy eo anivo ny birao foibe ny FJKM niaraka tamin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana izay nitarika raha teo ity fotoan-dehibe ity. Raha viana ahitana kosa ny komite fandraisan-tanana Tarindra-Matoa Soarjona Tina. Ny fanondrinay dia ny mbola tsaratsara kokoa hatrany ny fiarahanay amin'ny mpitandrina izay nanomboka nahatongavany teto tamin'ny 2024 hatramin'izao fotoana izao. Ny tanjona manaraka moa zany ankoatran'ny krismasy izay akaiky ny fahatongavany dia ny krismasy eo fa ny tanjona izay manaraka dia ny fanomanana ny 510 taona izay mbola ao anatin'ny taona maromaro ao arindrina kely eo ihany kanefa ny irinay sahady santenainay fa noho ny fisian'ny mpitandrina raikitra ao aminay dia hototosana. Taorian'ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Rasoanaivo Bodindrina Rina Janine Zanteliniaina dia nitolorana ny akanjo mampitandrina azy na ny robe pastorale ity mpanompo vavin'Andriamanitra ity. Ny tony alahady teo izany fandraisan-tanana izany ka anjarany zanak'ampelezana indray no nanao izany.